miarahabantsika rehetra dia miarahaban'i Karine izay solitenan'ny Génération Z Madagascar. Karine, afaka ampahafantarinao anay ve ny mombamomba anao? Miarahaban'i Gaël dia mankasitraka amin'ny fanasana. Ie, Karine ny anarako a, 17 taona zao a, dia mamarana ny Génération Z Madagascar. Enfin, Génération Z, la tranche d'âge. Ie. Zay no azoko lazaina. Nanomboka tamin'ny taona 2024 nanerana an'izao tontolo izao nahitana ny firoborobon'ny hetsika Génération Z, ireo tanora avy amin'ny Génération Z mihetsika manao fitakiana. Teto Madagasikara ihany koa nanomboka tamin'ny 2024 septambra nahitana ihany koa izay karazana hetsika izay. Ho anareo izay tao anatin'ilay vondrona nitarika an'izay tolona izay, nitarika an'izay hetsika izay, inona namaritanareo an'ilay mouvement Génération Z Madagascar? Raha ny hamaritana azy dia toy ny hoe io no sisa ve no rivo-panantenana afaka hoentina hanovana ifotony any Madagasikara. Zay no mahafehy anazy raha ohatra ka fehezinao anaty fehezanteny anankiray. Inona ireo antony mety hoe ara-ekonomika na ara-tsosialy na ihany koa mahakasika ny rafitra mpitantanana eto Madagasikara nitarika amin'ny tanora hanao an'izay hetsika an-dalambe izay? Ie, tao anatin'izay 12 taona izay moa zany marina fa hoe mbola kely tao anatin'izay nia lehibe ihany moa zany taty aoriana, fa ny tena tsikariritra hoe tsy vitan'ny mpitondra tao anatin' tsy vitan'ny mpitondra ny fanesy tao anatin'izay 12 taona izay ny gestion an'ireo zavatra noteneninao teo izay, que ce soit ny ara-tsosialy, que ce soit au niveau économique. Raisitsika fotsiny ohatra hoe ny any amin'ny sampana fitsaboana ohatra. Zaho zao mpianatra ho mpitsabo, efa mamarana ny fianarako fa tao anatin'izay 12 taona izay dia mitovy foana ihany ny olana. Tsy ampy ny isan'ny mpitsabo nefany ny demande miantraika amin'ireo olona izay mandray an-tanana ny olona marary dia tsy mitsaha mitombo. Ny recrutement zao ohatra tsy nisy mihitsy. Tao anatin'ny fotoana ela be tsy nisy recrutement, que ce soit au niveau médical zany hoe amin'ny mpitsabo mihitsy, que ce soit au niveau paramédical zany hoe ao anatin'ny mpanampy ireo mpitsabo zany. Dia zany zao ohatra efa olana be mihitsy ary efa nitakiana ombienombieny, efa nilazaina foana chaque fois misy demande d'écoute tsotra zany, nefa toa ohatran'ny hoe maniditsidina fotsiny ilay fangatahana. Ao anatin'izay ihany koa ohatra ny non-valorisation an'ireo izay mitsabo ireo dia izany zavatra zany ohatran'ny hoe ilay izy tenitenenina fotsiny taloha dia ohatran'ny hoe tsy maninona izany e, io nge vita foana izay efa izay mihitsy ilay eto Madagasikara e, nekena fotsiny sisa dia vita hatramin'ny teny ary hoe aleo miova firenena fa mety diso firenena angamba isika. Dia nefa ilay izy Madagasikara sy ny mponina ao anatiny manana potentiel be daholo. Rehefa ataontsika ny fampitahana amin'ireo karazana hetsika nisy teto amin'ny tantaran'ny firenentsika, teo ny tamin'ny 1972 sy izay rehetra taorianan'izay, ny zavatra anankiray manintona ny saintsika dia ny hoe fiarahan'ny tanora marobe tsy teto Antananarivo fotsiny ihany fa manerana ny nosy no niaraka niainga sy niaraka nietsika tamin'ny fotoana anankiray niarahana izany. Inona no mety nampatonga an'izay ary ahoana ihany koa ny ahafahanareo fandray tamin'ireo vondrona rehetra izay niaraka nanao hetsika nanerana ny nosy? Ny fahiny aloha tsy fantatra fa ny ankehitriny no hitako tamin'ny alalan'ny réseaux sociaux efa nandeha nivohy be mihitsy moa zany 25 septembre amin'ny 15 septembre amin'ny 15 septembre dia nahita an'iny je pense dia nijery aloha ny tany amin'ny faritra hoe ohatran'ny ahoana tokoa ny ankon'ilay tamin'ny 25 dia avy eo amin'izay zareo moa zany ilay nirohatra nanao daholo amin'izay tao aorianan'ny 25 iny je pense aloha hoe les réseaux sociaux fa ankoatran'izay ihany koa moa zany mifandray amin'ny alalan'ny tambazotra tserasera par message, par appel, dia fandray tamin'ny alalan'izay ohatra fotsiny ny président pédagogique any université maro samihafa dia efa fampiresahana hoe horaiketina sa tsy horaiketina ohatrohatran'izay daholo dia na samy mpinamana ary dia hoe anao izay aty Antananarivo dia ohatran'ny ahoana koa ny ataonareo dia
izay nahatonga an'io. Hitantsika ihany koa Karina tao anatin'izay ny fivondronan'ny tanora sy ny communauté maro samihafa ihany koa tany ampitan-dranomasina malagasy diaspora izay nanao hetsika ihany koa naneho firaisan-kina tamin'ny génération Z Madagasikara. Manahoana indray ny fifandraisanareo miaraka tamin'ireo communauté ana diaspora malagasy any ampitan-dranomasina? Ankoatran'ny hoe ndresako teo moa zany hoe sur les réseaux sociaux rehefa publier iny dia mazava ho azy rehefa mitovy ny cause iadivana dia hoe zay koa andeha hijoro hoy ny diaspora dia teo moa zany mifandray ve ny sy ny manina entre guillemets dia zahay tao anatinay moa zany misy miantso an'zareo manana relation amin'ny diaspora dia niantso an'zareo koa nefany arak'izay hoe ay nareo anao an'ilay izy dia zareo koa nanantona dans le sens hoe nampifandray an'izay olona teto an-toerana tamin'ny mpitolona moa zany dia izay nahatonga an'ilay fifandraisana en gros. Nanomboka tamin'ny 25 septembre 2025 hita fa nandeha aingana be ny fivoaran'ny tolona sy ny fivoaran'ny toedrarà teto amin'ny fiainam-pirenena malagasy. Betsaka ny zavatra niova tao anatin'izay fiovana rehetra izay. Inona ny zavatra tsapanareo fa voka-tsoa no entin'ilay tolona izay niarahana nanao nataonareo? Ary inona ihany koa mety hoe fetran'izay? Ary inona ny zavatra mbola andrandrainareo sy andrasanareo ao aorianan'izay tolona nandeha izay sy atao anatin'izao fanovana rafitra izao? Ie, tsara be ilay fanontaniana. Ny tena marina aloha ny tolona aloha mbola tsy vita. Ie, tena tsara ary tokony atao foana no mifaly isaky ny mahavita dingana anankiray. Fa na izany na tsy izany aza nefany tsy afaka mbola mifaly aloha ankehitriny satria mbola tsy tonga amin'ny tanjona tena nandrandraina ny tolona. Marina fa hoe niova be mihitsy ny objectif depuis le 25 septembre jusqu'à aujourd'hui. Fa ny d'actualité zao dia arak'ilay tenenao farany teo fanovana rafitra. Fanovana rafitra io moa zany tsy inona akory fa ny tena angatahanay dia tsy inona akory fa ny fanovana rafitra mba hisian'ny rariny ny fahamarinana ary tsy hisian'ny kolikoly intsony ninona institution mipetraka eto Madagasikara mba hirindran'ny fiainam-pirenena araka ny tokony ho izy. Inona ny fanirian'ny génération Z ho an'ny ho avy? Tsotra kely ilay valim-panontaniana. Ho avy izay tsy mampatahotra. Zay mahafehy azy satria izay ho avy tsy mampatahotra zany ho avy izay hoe raha ohatra ka za zao ohatra mamita fianarana en tant que mpitsabo dia mba efa fantatro hoe aiza ny lalaka alehako fa tsy hoe vitako ny fianarako dia tout compte fait andeha hianatra commerce satria tsisy vola mihitsy ao anaty fitsaboana tonga dia ataoko mahitsy be. Na hoe ho an'ny olona izay mianatra ho lasa juriste dia mety marina fa mety ilay juriste fa za zany tsy maintsy hiditra anao mikimaky miaraka amin'ny anona sy anona vao ho tafavoaka ve. Ohatran'izay. Tahotra ilay izy satria un certain ilay ho avy raha vao tsy tafavoaka, raha vao tsy tratra ny tanjonay hoe misy an'izay fanovàn-drafitra izay dia tonga dia fantatray hoe hiverina ohatrany teo aloha ho un certain ho avy tsisy dika daholo ny ezaka rehetra. À quoi bon vivre? Tena izay mihitsy satria hiaina ao anatina tahotra amin'ny ho avy hiaina ao anatina incertitude momba ny ho avy dia ny andrandrainay izay hoe mba tsy hiaina ao anatin'izay tahotra izay intsony. Et on espère se voir dans cette entre guillemets utopie parce que tout le monde pense que c'est une utopie. Mankasitraka indrindra Karina tamin'izay resaka rehetra ny fanaovantsika teo izay ary misaotra betsaka antsika rehetra ihany koa nanaraka hatramin'ny farany. Mandra-pioana daholo ary tompoko.